Ny anarako moa zany dia Madame Juvel Viviane, mpikirakira reny anaty ranomasina sy ranomamy. Ny fanaovana arena anaty ranomasina no nazahoako famatsiana tamin'ny fiariana. Dia ny tena activité ataoko dia ny produits de mer rehetrarehetra, calmar, poisson, langouste, dia poulpe. Fa ny tena ataoko zany dia calmar sy poisson zany ny tena base-ny asako. Tamin'ny voalohany congélateur no nampiasako famatsiana tamin'ny findramam-bolan'ny piky. Rehefa avy eo nahita ny fiariana dia nanao fangataham-bola satria tsy naharaka ny toerana nasiana ny vokatra. Ny nitombo ny vokatra nefa ny fampirimana azy na ny vata fampangatsiahana dia vitsivitsy. Dia nanao fangatahana tamin'ny fiariana aho dia nahazo famatsim-bola. Fa ny olana chambre froide ny eritreretina vidiana tamin'izay. Dia azo ny chambre froide ary ny installena. Fa ny olana nisy teo mpametrahana ny chambre froide dia ambony be ny consommation an'ny chambre froide. Ny tiako tenenina zany dia ny jirama zany tsy zaka mihitsy aty amin'ny faritra atsimo andrefana. Fa ny tombony zany dia mbola nanana an'ilay vola nampiasanao dia ny tombo bebe kokoa avy roheny no nivokatra teo aloha zany nivokariko taorian'ny findramam-bola ny fiariana. Hatramin'izao aloha ny clientko zany Tananarivo daholy, manomboka eny Anosy be ka hatreny Analakely ka hatrany Ivato ka hatreny 67. Poissonnerie zany ny tena clientko. Dia tsy dia manao vente en détail fa vente en gros. Miala avy aty dia tonga dia mandeha tanahy. Ny vente sur place zany ny produit caracas sy ny tête de poisson no amidy eto an-toerana, fa ny produit transformé rehetrarehetra zany ny filet de poisson sy ny filet de calmar sy ny langouste mandeha tanahy daholo. Nisaorana ny fiariana satria raha vokatra ataontsika hoe 200 kilao alefa taloha siko tanahy dia noho ny fiariana dia lasa 400 kilao zany ny vokatra mandeha tanahy taty aoriana. Dia isaorana betsaka ny président izay namolavolan'ny fiariana ho fanampiana ny mpandrara-madinika ohatranay. Fa tena nahitana fiovana lehibe teo amin'ny asa ilay izy. Na teo ilay tsy fambeazana kely nisy teo amin'ilay chambre froide, tena nanampy betsaka mihitsy zany ilay findramam-bola tao amin'ny fiariana tamin'ny alalan'ny fond de roulement izay niaraka tamin'ny famatsim-bola.